Mandroso manatina trano eny Madagasikara ilay rivo-doza Batsiray, faritra maromaro any amin'ny faritra Atsinanana. Sy eto afovoan-tany no nahazo filazana mita tao miloko mena. Voakasika izany ny faritra Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Mangoro, ary Analamanga, distrikan Vavatena, Ambatondrazaka, Rivonimamy, Ambatolampy, Antanifotsy, Antsirabe voalohany sy faharoa, Fandriana, Ambositra, Manandriana, Ambohimaso, Lalangina, Vohibato, Isandra, Fianarantsoa voalohany, Vohibe ary Akora. Nahazo ny filazana manambana miloko mavo kosa ny faritra Bongolava, Menabe, Atsimo Andrefana, Nosy ary Androy. Loza manambana ihany koa ny distrikan Sainte-Marie, Soanerainivongo, Fenerive-Est, Amparavaravola, Antsisalovana, Miarinarivo, Soavinandriana, Faratsio, Betafo, Mandoto, Ambatofinandraha, Nikalamavony ary Iosy. Filazana fanerana ho an'ny distrika Natala, Maroantsetra, Mananaravaratra, Mandritsara, Anjelamena, Tsara tanàna ary Maheva-tanàna. Raha ny vinavinan'ny sampana mpamantatra ny toetrandro dia tany amin'ny 3,700 km Atsinanana somary atsimo Atsinanana Vatomandry no nisy ny foiben'ny rivo-doza tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Niakatra 520 km isan'ora ny rivotra entiny izay arahana tafiotra 920 km isan'ora. Mikisaka miakandrefana izy ary mahafaka 20 km isan'ora. Hiditra tanety eo anelanelan'ny Mahanoro sy Mananjary raha pito sabotsy 5 febroary Batsiray ary tombanana ho rivo-doza mahery vaika izy ka hatratratra amin'ny 520 km isan'ora ny rivotra miaraka aminy rehefa hiditra tanety izy. Ny atao nanomboka androany tolakandro ka hatramin'ny 5 sy 4 febroary ny fitaterana tanety any amin'ny toerana rehetra voalaza fa mety voakasika ny rivo-doza Batsiray raha ny fampalalam-baovao ny ministeran'ny fitaterana sy ny toetrandro. Voakasika ity filazana ity ny fiara fitateram-bahoaka rehetra amin'ireo zotra regionaly sy nasionaly ho an'ny faritra mahazo ny filazana loza fanairana na loza miatra. Ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray no antony fiampiaton'ny zotra pitaterana izao. Voarary ihany koa ny fivezivezena rehetra an-dranomasina sy an-dranomamy any amin'ny faritra mahazo loza manambana sy loza mitatao raha ny vaovao any amin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Raha amin'ny alatsinainy voalaza fa afaka miverina miasa ny fitaterana tanety dia miankina amin'ny fivoaran'ny toetrandro kosa ny fiverenan'ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy miasa. Efa miakatra ny rano any amin'ny faritra Atsinanana Nosy araka ny fampitam-baovao avy amin'ny tompon'andraikitra avy any amin'ny faritra iny. Distrikan'ny Vatomandry sy Manoro izay verina fa faritra mety hidiran'ny rivo-doza no tena atahorana hoy ny fanazavan'ny loharan'ny baovao any Atsinanana. Efa nanomboka namonjy ireo toerana fandraisan-dratra-bona avokoa ireo olona manana trano manamorona ny ranomasina. Misy eo amin'ny 30 mahery eo ny toerana fandraisan-dratra-bona any amin'ny faritra iny ho iatran'ny tompon'andraikitra. Raha toa ka mirotsaka tsy tapaka ny orana ho izy dia atahorana ny akaran'ny ranobe any amin'ny faritra Atsinanana araka ny fanazavana nomeny. Efa nahazo filazana fanairana ihany koa androany zoma maraina ny mponina akaikin'ny renirano Mananjary sy ny lakan-drano ny Pangalanina.